Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo aby a Nazareta, no gerabako anareo rehetra izay manaraka ary koa meny ny fandarana, azo antoka ny fanavotanao amin'ny Kristy Jesosy izay endreketako ny mpitandrina sy lofon'ny rindra Morson. Ary na aiza iza misy anareo, ny fahasoavan'Andriamanitra eo amintsika rehetra dia mbo tanteraka amintsika ny fahasoavany. Ka ny zavatra izay ambara dia voarainareo tsara ary afantaranao ny sitrapon'Andriamanitra. Satria ny tenin'Andriamanitra no dinina sy azavaina dia hivavakitsika. Misaotra anao zahay Andriamanitra, fa maraina ianao, Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra magaga ary mahay zavatra rehetra, dia aminao no anatratan'izao vavaka izao. Ka mananteny izay fa menao saina, fa endrena, fa lalàna, matsilo saina ty mpambotsy masoa ity, ary eo koa nametraka ny teny eo mivavako. Ary indrindrandrindra, hitondra ny hafatra any amin'ireo sofon'olona izay efa miforanao sy ny fon'olona sy miforanao koa ka ampitoerana ao mba ho tondra fanantenana, finoana, fiainana amin'ny alalan'i Jesosy sy Kristy Tompo, ka tonga ny izy ireo mba hiomana hitsenan'i Jesosy amin'ireo lanitra. Ka dia hoanao ny dera, hoanao ny saotra, anao voninahitra Andriamanitra, ary amin'ny anaranao Jesosy Tompo no arovako zavavako zany. Saotra Andriamanitra, saotra Jesosy. Amen, alleluia. Efa nodinitsika teto ny amin'ny fanambarana hoe maneho na manambara inona lalàna masina, marina, tsara sy voalaza amin'ny Romanina. Tsara ihany vakitsika moa le teny izay mba mpataratsika azy, satria amin'ny Romanina 7 ny 9:12 moa no ahitantsika an'izay teny izay. Dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy mba tsy hahatonga antsika tompotrano miono. Romanina 7:12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ka dia masina tokoa ny lalàna ary masina ny didy sady marina ny tsara. Masina, marina, tsara ny lalàna. Ary ny tenin'Andriamanitra dia nilaza mihitsy amin'ny Romanina 7 na dia tsy hanamarinana na nekeny antsika ho marina aza ny lalàna. Dia ny Baiboly dia milaza toy izao, Romanina 7:13 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana mba isika, sanatria izany fa mampiorona tsara ny lalàna isika. Ny finoana dia vomaika mampiorona lalàna, mitarika antsika vomaika hankatoha, saingy fankatoavana amin'ny alalan'ny fanamasina araka ny voalaza ny Ezekela 9:3, 9:7. Fankatoavana amin'ny alalan'ny fanamasina, tsy hankatomba vovonjy na koa hanamarinana, fa mankatoa hanehoana fa zanak'Andriamanitra ka tsy manota. Zanak'Andriamanitra tsy manota fa manaraka ny tenin'Andriamanitra. Ezekela 9:3, 9:7 sy 7 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao nataoko ao anatinareo, ary esoroko amin'ny nofonareo ny fo vato, ka omeko fo nofo ianareo. Ary ny fanahiko nataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalako sy tandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Tsy misy olona mahatandrina nanaraka ny didin'Andriamanitra raha tsy manana ny fanahy masina. Ary mazava tsara fa ny lalàna dia masina, marina, tsara. Jesosy dia nilaza hoe zay mahatratra amin'ny farany vonjena araka ny voalaza ao Maty 7:20. Kanefa izy ireo olona mahatratra amin'ny faran'ireo dia voalaza ny Apokalipsy 4:12 ary 9:12. Apokalipsy 4:12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: indro ny faharetan'ny olona masina, dia izay mitandrina didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Eny ireo olona izay mahatratra amin'ny farany ka miomana hitsen'i Jesosy amin'ireo ny lanitra, dia mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eto hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe: indro ny faharetan'ny olona masina, dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny tanan'ny finoana an' Jesosy. Mazava tsara eo, dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra, ary mazava tsara ny fanambarany eto, mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Miaraka zany didin'Andriamanitra sy ny finoana, mifandray tsara. Mazava eto fa mifandray tsara, mifamatotra tsara lalàna sy ny finoana. Tany amin'ny Romanina tsika raha vao nandray famonjena dia hoe tsy hanamarinana ny lalàna, fa ny finoana noho ny fahasoavan'Andriamanitra no anekeny antsika ho marina. Kanefa tsy azo foana ny lalàna na dia ho ara ny finoana,
fa ny finoany lalàna finoana de vomaika mampiona tsara ny lalàna ary matetra sy mahasosotra ny devoly ny olona am'tany lalàna sy maritra farany voalaza ao amin'ny apokalypsy 12 andininy 17 de zao mivolaza apokalypsy 12 17 amin'ny anaran'i Jesosy de tetra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Tetra tamin'ny vehivavy ny vehivavy resahany eto dia ny fiangonana le olona mino amin'i Jesosy, le olona tena mandray ny famonjena, tetra amin'ireny olona reny Satana. De zay mivolaza eto hoe de tetra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa, sisa zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny fitanany filazanan'i Jesosy. Matetra ny devoly satria mataona olona maro ho ao amin'i Jesosy ary mampahery ny olona maro mba hiomana hitsenan'i Jesosy. Zay ny zavatra mitranga tsy mivavaka mba azo fitahina na fanambinana na azo vady na salamizany araka amin'ny fieritreretan'ny olona. Eny tahin'Andriamanitra zay miaraka amin'i Jesosy fa tsy hoe izany ny tena fotra tena antony ny ivavahana. Ka izao nambara tamintsika teto hoe manambara inona lalàna masina marany tsara de fandinitsika teto tamin'ny farany de hoe ny ray de masina araka ny tenin'i Jesosy raha teo amin'ny Jaune 5:12 nahitantsika an'izay fa nilaza rehefa mivavaka izy de zay ny zavatra hita mivavaka Jesosy de azafady Jaune 5:12 Jaune 7:12 12 ao amin'ny andininy 1:12 amin'ny anaran'i Jesosy tsy eto am'izao tolo zao intsony aho fa izy reto no eto am'izao tolo zao azao makany aminao ray masinao terizy reo amin'ny anaranao zay nomenao aho ray masinao raha mamaky kotsika ry amin'ny andininy 5:20 do izy hoe vavaka nataon'i Jesosy ihany io ray maronao tsy mahalala anao zao tolo zao fa zaho mahalala anao ary reto efa mahalala fa tsy anao no naniraka. Ray masinao ray marinao ary voalaza koa any amin'ny Marka 10 de misy fanambarana azao zany fanambarana zany Marka 10:7 ary 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Anony vo nivoaka nakeny andalana Jesosy de nisy olona anankiray niazakazaka nanatona ka nandohalika teo anatreny ary nanontany azy hoe mpampianatra tsara ino no ataoko handovako ny fiaina mandrakizay. Ary hoy Jesosy taminy nahoana nataonao tsara tsy misy tsara ao atsy iray ihany dia Andriamanitra. Da tsika eto zany fa rehefa nandinitsika ny ray de masina marina tsara, ny lalàna de masina marina tsara, zany hoe maneho sy manambara an'Andriamanitra ny ray zany ny lalàna. Raha tsika ny ray ny teny hoe zay ihany ve satria Jesosy nilaza hoe zaho sy ny ray de iray ihany. Zatra mambany satria teny nambaran'i Jesosy zany satria Jesosy tao amin'Andriamanitra no toetra araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaune 1 andininy 1 ka hatramin'ny 7 misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra izy de tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy no naharina ny zavatra rehetra ary raha tsy izy de tsy nisy naharina zao zavatra zao na de ray aza. Tiro tsara zany fa ny teny de tao amin'Andriamanitra ary izy io teny io 9:4 manambara hoe ary ny teny de tonga nofo ka nonona tamitsika ary hitanay ny voninahiny
de voninahitra miendrika hoan'ny lahy matoa avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Etsika de mahita fa zao le teny zany tsisa fa Jesosy Kristy tompo zay tonga nofo ka na tonga ny apôstôly Jaona nylaza hoe hitanay ozy izy sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Zava-dehibe mihitsy zany Jesosy Kristy zany no dirisantsika eto ka hitatsika fa ny ray de masina marina tsara ary manaona kosa zany Jesosy satria Jesosy efa nyteny hoe zaso ny ray de iray ihany. Raha vaky atsika ny asina apôstôly toko fahatelo de ahitatsika nisy lehilahy anankiray zay nalemy zay nataony Petera sy Jaona zay nampatanjaka azy noho ny anaran'i Jesosy. Lohateny de hoe nasitranany Petera lay lehilahy malemy tongotra sy ny toroteny nataony tamin'ny olona. Zay ny lohateny iry. Ka raha mamakitsika rehefa nitsangana le lehilahy de nitsambikimbikina niseho tamin'ny olona de zao mbola aza ny apôstôly toko fahatelo 5 ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe ary Petera no nahita de namaly ny vahoaka hoe ry lehilahy Israely nakoana no talanjona am'izany ianareo ary nakoana no mandinika anay sy anareo toa herinay na fahamasinanay no nanaovanay azy ho hafa mandeha Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba Andriamanitry ny razantsika no nanome voninahitra an Jesosy mpanompony zay no natolotra reo sy no lavonareo teo anatrian'ny Pilato rehefa nokasainy kaleko fa ianareo nandalay masina sy marina ary mpamon'olona no nangatanareo alefo anareo fa ny tompony aina kosa no novononareo fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ary vavolombelony zany izahay. Etsika ty Petera de niteny mihitsy hoe masina sy marina no vononareo. Jesosy de masina marina ary fitsika nalala tsara fa hoe ny lalàna de masina marina tsara. Zava-dehibe tokoa nafantaran'izay hoe masina marina tsara Jesosy. Tsara ihany mbola vakitsika amin'ny Jaona toko 10 mba ahitatsika hoe mitombona tsara ve nyambarana fa masina sy tsara Jesosy. Jaona toko 10:12 minaran'i Jesosy hoe zany mpiandro tsara nanolotra ny ainy amonjiny ondry. 14:12 zany mpiandro tsara ary fantatry ny ahy sady fantany aho. Tsika tao nahita fa hoe Jesosy no marina masina ary eto zao Jesosy koa tsara mpiandro tsara. Ny lalàna de masina marina tsara manambaran'i Jesosy koa zany ny lalàna. Zay ny tsy azanao foanana azy maneho azy manondro azy. Galatiana toko 5:4 de zao mifanambarana amin'ny Galatiana toko 5 ary 5:4 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. De tafasaraka amin'ny Kristy ianareo na iza zay mitady io amarinina amin'ny lalàna efa lavo ny ala tamin'ny fahasoavana tsy anareo. Etsika de mahita tsika fa hoe na iza mitady ho amarinina amin'ny lalàna de tafasaraka amin'ny Jesosy. De mahita an'izay ny olona de hoe tsy azoko tandremana zany ny lalàna e. Tsia Jesosy mihitsy niteny hoe tsy tonga andrava ny lalàna ao na mpaminana fa natanteraka ary izy mihitsy nilaza zao tsy azo anasorana mihitsy io na litera iray na tendrin-tsoratra iray aza. Araka volaza eto Matteo toko 5:17 ka hatramin'ny 20 de tsy azo hoanina mihitsy ny lalàna araka nyteny Jesosy manao hoe anaran'i Jesosy azo ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany Tsy tonga aho andrava fa natanteraka fa lazaiko aminareo marina tokoa
mandrapafona ny lanitra sy ny tany de tsisy foana akory ny amin'ny lalàna na dia litery iray na tendritsotro iray aza mandrapatanteraka izy rehetra ary am'izany nazovona zovo ny mamany anankiray am'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany de atao hoe kelindrindra mifanjakan'ny lanitra izy afanazovona zovono mankato sy mampianatra ireo de izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra fa tsara zany fa hoe tsy azo foanana mihitsy ny lalàna fa tsy maintsy ampianarina afantarina ny olona azay ny zavatra nitsanka ahitatsika tsara le galatiana toko fahadimy teo averiko galatiana toko fahadimy andininy fahaefatra fa tena mazava tsara ny teny Andriamanitra ny galatiana toko fahadimy andininy fahaefatra hoe de tafasa amin'ny anaratra de tafasaraka amin'ny Kristy nareo na izy no mitady famarinina amin'ny lalàna efa lavo ny ala tamin'ny fahasoavana ianareo kanefa mahagaga fa zay olona mitady famarinina amin'ny lalàna de lavo amin'ny fahasoavana kanefa de zao teny Andriamanitra tsy maintsy akatoavana amin'ny lala amin'ny fanamasina efa nydinihitsika tery aloha efa tiako averina fa misy miteny ka tsy azo tandremana ny lalàna asain'Andriamanitra tandremana izy io araka mbola azo amin'ny Ezekiela toko feny amin'ny telopolo andiny eny am'roapolo fito am'roapolo fakitsika mianaran'i Jesosy manao hoe ary omeko fo vaovao ianareo ary fanava avao nataoko anatinareo ary hesoriko amin'ny nofinareo ny fovato ka omeko fo nofo ianareo ary ny fanahy ko no ataoko ao anatinareo ka ahatonga anareo andeha araky ny lalako sy tandrina fitsipiko ka anaraka azy mazava de mazava zay nge natonga ny hoe fanekena taloha sy fanekena vaovao ny fanekena taloha de nysorata tamin'ny vatosy sy ny taratasy de miezaka nona mitandrina azy fa mifanekena avao kosa dia ataon'Andriamanitra ao ampon'ny olona araky mbola azo amin'ny Hebreo araky ny teny amin'ny Hebreo toko 10 mazava tsara ny teny Andriamanitra fa ataon'Andriamanitra ao ampon'ny olona zay ao am' Jesosy ny lalàna Hebreo toko 10 andininy 9 sy 17 amin'ny anaran'i Jesosy sa mifanekena ataoko aminy rehefa afaky zany androany ho iabe ataoko ampony lalako sady soratako amin'ny sainy de koa izy fa ho tansinieriny de ho tsitsarovako intsony mazava de mazava ny teny Andriamanitra ny fanekena taloha soratana tamin'ny vato fisaka ary koa teo amin'ny tany boky fa mifanekena vaovao de ataoko ampony lalako sady soratako amin'ny sainy zay moa de natongolo namadika hoe testameta taloha sy testameta vaovao le raha vao miresaka testameta taloha ny olona amin'ny teny frantsay moa de ataony hoe ancien testament de tsy mirarahan'io boky Matthieu Genesis hatramin'ny Malaki io nefa io natao soratra masina ary io soratra masina io ny Jesosy mbany apôstôly de samy laza daholo hoe ao no soratra masina ao no ny tenin'Andriamanitra ary izy io araky mivolaza ao amin'ny Isaia 10 tsy azo foanana fa maharitra mandrakizay Isaia 10 indininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe maina ny adra malazo ny vonina fa ny tenin'Andriamanitsika dia aharitra mandrakizay fa ny tenin'Andriamanitsika dia aharitra mandrakizay zany tsy foana mihitsy io mety gaga atsika hoe tsy sonony fa amina zanak'ondra zanak'osy zanakomby mariny zany satria tandindony reny manambaran'i Jesosy ka rehefa tanteraka Jesosy vo mita amin'ny fijaliana ndatsaky andrany nitsahatra ho azy reny fa tsy milaza akory zany hoe foana ny tenin'Andriamanitra tsy foana mihitsy ny tenin'Andriamanitra de mazava mihitsy le teniny Ezekiela tsy vita ny herin'olombelona mitandra ny lalàna fa asa amin'ny fanamasina ataoko ampony lalako sady soratako ao an-tsainy ary mazava de mazava ny tenin'Andriamanitra am'izany satria mazava tsy voatandra ny olo mihitsy io na voinonovina azy ny heritreritra mandehany amin'tsisy de Andriamanitra mihitsy mametraka azy ao am-po ataoko ampony lalako sady soratako amin'ny sainy de tsarovan'olona mandrakariva ary mipetraka ao am-pony satria Jesosy manatanteraka amin'ny fankatoavana zay natonga ny apôstôly Paoly laza hoe Galatiana toko 2 andininy 20 Galatiana toko 2 andininy 20 amin'ny anaran'i Jesosy ary ho an'ny olona zay mino rehetra de manaiky an'izy ity manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy voombo
miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana ary tsy za tsy novela fa Kristy mivela tao anatiko fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay mpatiakana ohatrany tenany hamonjy ahy fa niara-bombo tamin'i Jesosy le olo araky nofo le olo andeboziny miota le mirona makany amin'ny faratsiana foana niara-maty tamin'i Jesosy sy ny olo iny dia miala no tamanandevo rehefa niala no tamanandevo dia miara-nitsangana amin'i Jesosy indray araka ny voalaza ny Efesianina 2 miara-natsangana amin'i Jesosy indray ary mipetraka an-danitra amin'i Jesosy Jesosy velona ao amin'le olona mihina Efesianina 2 andiny voalohany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary ianareo dia efa no velominy fony mbola maty no fahatsoanareo sy ny fahotanareo maty ara-panahy le olona no fahotana sy ny eloko nefa velominy araka tamin'i Jesosy ny andiny ny efatra ka hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Efesianina 2 andiny efatra ka hatramin'ny fahaenina fa Andriamanitra zay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny lehibe fitiavana zay nitiavany antsika na dia fony mbola maty ny fahatsoana azy isika dia navelo antsika niaraka tamin'i Kristy fahasoavana amin'jenareo ary niara-natsangana isika ka niara-napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy niara-bombo tamin'i Jesosy niara-maty tamin'i Jesosy afaka no tamanandevo ary dia tsangatamatso niaraka natsanga amin'i Jesosy tonga zanak'Andriamanitra velona ao amin'le olona mihiny Jesosy ary rehefa nampiakarany an-danitra Jesosy niaraka nampiakarany an-danitra ao amin'ny Jesosy eo akaikin'Andriamanitra le olona salamiko zany zao hitanareo eto amin'ny fanazavana zao za tsy novelo fa Kristy mivela taonao amiko ka izy no mampiteny manazava zany rehetrrehetra zany ary za koa nefa efa mipetraka any an-danitra ao amin'i Jesosy eo akaikin'Andriamanitra ho an'ny olona zay mino rehetra izany fa tsy ho ahy rery ary eo amin'ny Timoty voalohany toko voalohany andininy 5 dia misy fanamarany toy zao Timoty voalohany ny andininy 5 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa ny antony didy dia fitiavana avy amin'ny fo madio sy ny fieritreritra tsara ary finoana tsy mahay tsara velatsia nahoana nasain'Andriamanitra katoavana ihany ny didy na ny lalàna amin'ny alalan'ny fanamasina satria raha ny fanamasina manatanteraka azy ao amin'ny fiainantsika dia miteraka fitiavana avy amin'ny fo madio sy fieritreritra tsara tsy zay ny antony ato fa ny antony didy dia fitiavana avy amin'ny fo madio sy fieritreritra tsara zay ny voliny ozy andininy fahaenina hoe zay ny voliny sasany ka nania ho amin'ny taria foana izy misy zany olona lasa tsy mankato ny vily mihitsy tsy anamarinana ny lalàna ka fampifoanina tsy izy tsony taloha zany tsy marina zay na taloha aza Jesosy Kristy tsy mivo maro mandrakizay manambara an'Andriamanitra masina marina tsara ny lalàna ary manambara an Jesosy Kristy masina marina ny tsara satria araka ny voalaza ao amin'ny Jaona 10 dia Jesosy no tsara dia masina jereo tsara zao ray masina marina tsara Jesosy Kristy masina marina ny tsara maneho an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ny lalàna tsy azo foanana ka agny fotoana izy ankataovantsika azy amin'ny lalàna fanamasina dia tantarahan'ny fanamasina amintsika ny antony didy dia fitiavana avy amin'ny fo madio sy fieritreritra tsara zay le antony ary manambara an'Andriamanitra maneho an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsikatsika le Andriamanitra masina marina tsara asehontsika amin'ny fankatoavana eo amin'ny fiainantsika ary Jesosy Kristy le masina marina tsara asehontsika eo amin'ny fiainantsika ary dia voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainantsika amin'izay fotoana zay fa raha tsika ihany tsy mahatandrina azy fa amin'ny alalan'ny fanamasina rery ihany ary zay no mahatonga andreo hoe raha mandeha ny olon'Andriamanitra misy marary mamitra tanina marary izy Jesosy Kristy le ao aminy na Andriamanitra ao aminy manasitrany le marary raha misy ora voany demoniky avoaka ny demoniky raha misy maty ka tiandriamanitra atsangana eo satria efa nambarana taminareo fa be ny ola fito zao ny fahitanay maty ka natsangana tamin'ny maty dia fa be le voalohany moa zay le hoe dadatsimo zay 70 taona izy tamin'izay tamin'ny taona 770 kanefa moa fa lehibe izy dia fa maty izy zany zao misy ihany koa mbola velona any mbola any daholo le olona enindreo vo tamin'ny taona lasa dia efa nisy olona anakiroa fa nazay natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty noho ny anaran'i Jesosy Kristy aby Nazareta zay andole loarika rehetra nankehitrino aby ary anekeny lela rehetra fa izy ihany ny tompo sy mpamonjy ho voninahitr'Andriamanitra ray soloantsika Andriamanitra fa zava-dehibe tokoa ny zatry nambarany lalàna
ka tsy azo amaivanina, tsy azo ailika, tsy azo ajanona fankatoavany lalàna satria jesosy aza ny teny hoe tsy tonga andravany lalàna aho na ny mpaminany fanatanteraka zay misy ny teny lazainy tsy azo sisy foana akory amin'ny lalàna mandra matanteraka izy rehetra ny litera ray na teny tsoratra iray teny tsoratra teny tsoratra ray zany na amie tsisy foana akory ary na zopo no mamany anakiray amreo didy madinikireo ka mampianatra zany de izy ny atao hoe kely indrindra mifanjakany lanitra na zovo kosa no mankatoy ireo ka mampianatra zany de izy ny atao hoe lehibe indrindra mifanjakany lanitra ady amin'ny baiboly de miteny alohany amaranako azy Jaona voalohany toko faharoa andininy fahaenina Jaona voalohany toko faharoa andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy mana hoe zay milaza fa mitoetra ao aminy izy de tsy maintsy mandeha toy zay nandehanany koa zay milaza fa mitoetra ao aminy izy tsy maintsy mandeha zay nandehanany koa raha nankatony didin'Andriamanitra Jesosy de zay olona milaza fa amin' Jesosy mino azy de mankatoy ihany koa ary ady hevitra be ny olo ankehitriny am'le hoe tsisy tsony ny sabata isanandro de sabata diso zany voalaza amin'ny lioka toko fahaefatra raha mamaky tsika ny lioka toko fahaefatra ny andininy eny amby folo misy teny toy zao ny anaran'i Jesosy de tonga tao Nazareta zay nahabe azy izy araraky ny fanao de niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana maky teny araky ny fanaon'i Jesosy isa-tsabata de makao amin'ny sinagoga izy isa-tsabata makao amin'ny sinagoga nefa izy ny tompony sabata ary diso lazainy olona hoe sabata daholo ny andro rehetrarehetra diso koa lazainy olona hoe Jesosy ny sabata Jesosy tsy sabata mihitsy fa tompony sabata araky ny volana izy ihany ny lazan'zany ao amin'ny Mateo fa tompony sabata ny zanak'olona ary zay zany mazava-dehibe hoe tsy tonga andravany lalàna Jesosy fa le lalàna maneho azy manambara azy mampafantatra azy ary maneho an'Andriamanitra manambara an'Andriamanitra ary mampafantatra an'Andriamanitra ny lalàna akoatra andreo tenin'Andriamanitra zay efa fantatsika ka n'Andriamanitra ny voninahitra satria izy tena zava-dehibe kaokotsika tsy anao mihitsy hoe eny lalàna tsy hisy ilana azy mihitsony fa masina marina tsara ny lalàna manambara maneho ary mampafantatra miray le Andriamanitra ary Jesosy Kristy le mpamonjy atsika de man'Andriamanitra ny voninahitra mandrak'izay fandrampony ary ho azy iry ihany ny no izy iry ihany no idirantsika lazaitsika satria raha tsy izy tsy afaka hanazavan'zany itsika ahafantatra an'zany ivavaka tsika sotra anao zahay Andriamanitra fa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao de teraka teto ny fanazavana fa hoe maneho sy manambara inona lalàna masina marina tsara sotranao fa hay moa tena maneho sy manambara ary mampafantatra anao zany Andriamanitra ray ary koa mampafantatra maneho sy milaza anao zany Jesosy Kristy mpamonjy anay ka de honao ndera anao sotro voninahitra fa ataonao mahay maka tokoa zay fa raha zay ihany tsy mahavita ninina ka de honao ndera sotra ny voninahitra Andriamanitra amin'ny Jesosy Tompo sotra Andriamanitra amen alleluia de manao veloma mafinaritra ndray tompoko fahasoavan'Andriamanitra amintsika rehetra de mbo tanteraka amintsika ny fikasany veloma mandram-piona amanaraka indray amin'ny anaran'i Jesosy amen